Tonoana aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary fifaliana trano no hiara-bananao manaraka izao pejy mahafinaritra izao izay azontsika hery ny fandaharana, azontsika tombontsoa manokana amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny ara-panahy. Zava-dehibe tokoa ny mikatsaka an'Andriamanitra ary araroty ny fotoana hienoana ny tenin'Andriamanitra satria mbola tombontsoa izany hoe afaka mihaino ny tenin'Andriamanitra, afaka miresaka amin'Andriamanitra izany satria mbola velonaina izao sy ianao. Ka ny fandriana dia izao hoe raha velona isika dia velona ao amin'ny Kristy ary raha ho faty isika dia ho faty ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka izany no antony hianarantsika ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika fanantenana amin'izao farany izao, hananantsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ihany koa. Mitondra hery hatrany no loha-hevitra izay hodiniantsika ary manasanao aho mba hanondrika alohanao ankehitriny fa hitondram-bavaka manokana. Andriamanitra, misaotra noho ny fahatsaranao, misaotra noho ny tombontsoa izay nomenao anay tsiraray avy, nomenao anay ny rivotra, nomenao anay ny fofinaina mahavelona mba hahafahanay miaina. Tombontsoa avy aminao izany, maro ireo tombontsoa nomenao ireo. Aoka Tompo malala, tsy ho takona eo amin'ny fiainanay izany, fa aoka ho hitanay tsiraray avy izany tombontsoa izany ka hideranay anao, atahoranay anao. Ankehitriny dia menao tombontsoa manokana ihany koa izay mitian'io ity, hiaino ny teninao, koa mitenena Jehovah ho fa vonona ny aino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Andro fahadimy sady famaranana nyity loha-hevitra amin'ity herinandro ity isika dia mitondra hery izay ilay loha-hevitra. Ao amin'ny Salamo 120 hatrany isika dia ny 140 indray no hodiniantsika dia hoe satria izao no raketan'ny fitiavana. Izao ianao no ny raketan'ny fitiavan'Andriamanitra. Mampahery izany teny izany. Ny raketany tamiko mihitsy ny fitiavany. Salamo 140 aminaran'i Jesosy ndonge ho vakiantsika. Satria izao no ny raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Rehefa fantatsika ny anaran'Andriamanitra, rehefa hitokitsika ny anaran'Andriamanitra, rehefa matoky tanteraka tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra isika, dia ho tanteraka amintsika ny teny fikasan'Andriamanitra. Eny ka na dia misedra olana maro samihafa azy isika, dia eo anilantsika mandrakariva eo Andriamanitra raintsika eo. Koa maherezy ianao rahalahy, maherezy ianao ranabavy, maherezy ianao zoko malala, zandry malala, zanaka malala. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona. Fa izao, mila matoky azy isika, mila matoky tanteraka ny teniny, tsy amin'ny fisalasalana isika. Satria izany no teny fikasana. Ny hevitra ao anatin'ity salamo ity dia miresaka mivantana amin'ireo mpanara-dia matoky azy ny Tompo eto. Miresaka mivantana amin'ireo mpanara-dia matoky azy ny Tompo eto. Satria tena tia azy ireo dia manome toky azy ireo izy fa hamonjy azy amin'ny fotoanan'ny olana. Rehefa tia an'Andriamanitra isika, tia an Jesosy Kristy isika, dia afaka mamonjy antsika izy. Ny fitiavantsika an Jesosy Kristy dia mampaniraka antsika hankatony teny, ny fikitra amin'ny teniny. Ary izany fankatoavantsika sy fifikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany no hitarika antsika tsiraray avy ho amin'ny famonjena na amin'ny fotoana ny olana, na amin'ny fotoana sarotra rehetra, dia hitahiry ny famonjena ao amintsika izy. Hitahiry ny vahaolana tsara indrindra ho antsika izy. Rahalahy sy anabavy malala, ny endrika miafina ahazoana mandray ny fiarovana avy amin'Andriamanitra dia ny fananana fo tena mifikitra amin'ny Tompo. Averiko kely, ny endrika miafina ahazoana mandray ny fiarovan'Andriamanitra dia ny fananana fo tena mifikitra amin'ny Tompo. Manana fo mifikitra amin'ny Tompo dia lasa mahatsapa sy mahatsiaro
Ary hitantaratra mihitsy ilay fiarovan'Andriamanitra. Ary zava-dehibe ihany koa ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainantsika dia mila mahay mankasitraka isika ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Fa indraindray dia mametra-panontaniantsika fa ahoana ty Andriamanitra, tsy rariny izao Andriamanitra. Fa tadio fa tamin'ny lesona nianarantsika teo aloha dia ny zavadrehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ekeo ny fitantanan'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io dia mahalala ny hevitra antsika, hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Raha lasaina bavy, ary ilayntsika ihany koa ny manana fitiavana tanteraka an'Andriamanitra. Ny hoe manana fitiavana tanteraka amin'Andriamanitra dia ninona teny dia tonga dia ankasitrahantsika. Ekentsika ary tsy asiantsika fepetra hoe raha zao dia ataoko ihany, fa tonga dia ataontsika ary hitantsika izany fiarovana mivantana izany rehefa tanteraka antsika izay. Fantatr'Andriamanitra tsara ny olona anankiray izay mino azy, ary dia ho eo amin'ireo olona mino azy ireo Andriamanitra amin'ny andro mahory. Ity salamo ity dia mampianatra izany ihany koa. Na dia eo aza ny andro mahory, dia fantatr'Andriamanitra hoe reto ny olona matahotra anahy, reto ny olona matoky ahy, reto ny olona mino ahy. Dia eo amintsika Andriamanitra amin'izany andro mahory izany. Iainy ny vavaka ataontsika Andriamanitra amin'izany andro mahory izany. Ary hanome antsika fiainana, hanome anao fiainana feno fanatrehana sy fanambinana Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Andeo vakitsika eo amin'ny Jaona 4:10, ny 7:10 ho jerentsika, sy ny 9:11 ary 7:10 sy 8:12. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona nangatanareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ninona angatantsika raha lasaina bavy malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia ataonao tanteraka izany rehefa matoky azy isika, rehefa tena mino azy isika, ary rehefa hitany hoe mahasoa antsika ny zavatra ray, dia tsisy asakana n'iny zavatra iny, tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika, fa dia ho tonga eo amin'ny fiainantsika izany. Fa matoa ny zavatra anankiray tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika nefa nangataka vavaka isika, dia ain'Andriamanitra fa mety tsy hitarika antsika amin'ny famonjena izany, ka ekeo ny fitantanany, matoki azy, matoki ny fitantanany, fa izy dia hitondra antsika ho amin'ny fiadanana foana ne. 9:11 ao amin'ny Jaona 4:11 any. Ary izao angataka amin'ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakariva, dia ny fanahy ny famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Zava-dehibe izany hoe mitoetra amin'Andriamanitra izany. Ary rehefa mitoetra amin'Andriamanitra isika, miaraka amin'Andriamanitra, dia mitoetra ao amintsika ihany koa ny fanamasina izay mpampahery, mpitaridalana, mpananatra, mampianatra antsika ihany koa. Ary rehefa tena angataka zavatra amin'Andriamanitra isika, dia ny zavatra tsara indrindra mila angatantsika amin'Andriamanitra, nisan'ny tsara indrindra, dia fangatana ny fanamasin'Andriamanitra hiaraka amintsika, mitaridalana antsika tsiraray avy, satria voalaza fa rehefa mangataka isika dia omena. Ary rehefa miteny koa Andriamanitra hoe fankatsao aloha fanjakana sy famarinana, dia hanampy anareo izany rehetra izany. Rehefa mikatsaka an'Andriamanitra isika, mangataka ny fanamasina tsika, dia omeny antsika izay ilayntsika eo amin'ny fiainantsika. Omeny izany. Fa zay ny zava-dehibe angatantsika. Ary amin'ny 9:12 dia ho aisanao koa ty teny ty hampianatra antsika. Tsy hamela anareo hokamboty aho, ankaty aminareo aho. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hakamboty atsika, fa izy dia tsy hamela antsika hokamboty, tsy hamela antsika ho irery eto amin'ity fiainana ity. Eo Jesosy Kristy miaraka amintsika, eo ny fanamasina ny lefany, mampahery antsika, angatao isan'andro izany.
Ralasana bafy malala. Andininy faraiky amby roapolo farany no vakitsika. De zao, izay manana ny dido ka mitandrina izany, dia izy no ty ahy. Manana ny didin'Andriamanitra, manana ny tenin'Andriamanitra, tsy vitany hoe manana sy mahalala fotsiny ilay didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Fa mitandrina izany, de ireo olona ireo, isika izany, no ty azy. Ary rehefa tian'Andriamanitra isika tamin'ny lesona zay nianarantsika, de omeny atsika zay rehetra ilaitsika, ary zay masoa any amin'ny Romana 8:7-20. Ny zavatra rehetra dia hiara hiasa asoa. Izay tia an'Andriamanitra, tia an Jesosy Kristy. Ary izay tia ay no tia andraiko. Izay tia an Jesosy Kristy dia tia andrainy, tia andrainy. Ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Tsara izany teny izany. Andao hitia an'Andriamanitra. Andao hitia an Jesosy Kristy. Ary rehefa tia azy isika dia ho tanterany eo amin'ny fiainantsika ny teny figasana rehetra. Ary ho tonga fitahiana ho antsika ny tenin'Andriamanitra, ho tonga fahasoavana eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, ho tonga fanasitranana eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, ho tonga famonjenantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha lasaina bafy malala. Mila tia vavaka isika. Mila tia miaraka amin'Andriamanitra isika. Mila miara-dia aminy isan'andro isan'andro. Ataovy azo antoka isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Fa eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra amin'ny alalan'izay ataontsika. Ataovy azo antoka isan'andro isan'andro. Fa tianao Andriamanitra ary tianao Andriamanitra. Ka ninona zavatra mety ho tenentsika, ninona naiza toerana mety ho alentsika, dia toerana hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Toerana amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Ary ho tanteraka amintsika ny fanavotan'Andriamanitra. Ry namako malala. Salamy 1:7. 4:7. Satria izao no niraketany ny fitiavany dia hamonjy azy ao. Hamonjy anao sy ny ankonanao any Andriamanitra. Satria efa niraketany tsika ny fitiavantsika aminy, raketany amintsika koa ny fitiavany, ary hanandratra tsika ho any amin'ny avo io Andriamanitra io. Ho tanteraka aminao anie izany teny izany. Hitondra hery ho anao sy ny ankonanao anie izany teny izany. Ary hitarika aisy anao amin'ny famonjenany izany teny izany. Andao isika hiaraka iombom-bavaka. Rainay eo, ray be fitiavana ianao. Lay niantso anay hoe malala, lay niantso anay hoe zanakao izahay. Ray eo, mamindra fo mamelany elokay. Ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Hifonana sy angatana famelan-keloka feno avy aminao izany Andriamanitra. Ankehitriny, dia nomenao anay indray ny teny nao tamin'ny tian'io ity, fa ianao dia tia hamonjy anay. Rehefa matoky anao izahay, rehefa mialako ambanin'ny elatrao izahay, Andriamanitra, tanterao eo amin'ny fiainanay tsiraray avy izany teny fikasanao izany. Raha misy misedra olana amin'izao vanim-potoana izao, Jesosy malalo, ianao ne ho vahaolana ho an'izy ireo tsiraray avy. Ary raha misy ny manana fikasana, ianao ane antanteraka ny sitraponao, ary aoka ho azo ny antoka, ho azon'ny tsiraray avy antoka ny fahalebiazanao sy ny fitantananao. Ary ny teninao koa dia nampianatra anay, fa ianao dia hanandratra anay any amin'ny avo, satria izay dia mahalala ny anaranao, mifankazatra aminao. Tompo malalo, tanterao ny teny fikasanao ho aminay tsiraray avy. Ankehitriny, isaraka vetivety izahay no isaraka fa ny fahasoavanao sy ny fiadananao dia hitoetra ao aminay tsiraray avy. Momba tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana izany vavaka izany. Amen.